Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerahaba tsika rehetra rehako malala tratra ity talata fa 16 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio rehako malala dia ny bokin'ny mpanjaka. Bokin'ny mpanjaka voalohany toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faha 120 ka hatramin'ny faha 9 amby 30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary dia nankeo amin'ny olona rehetra elikana na hoe mandram-pahoviana no irosaina ianareo. Raha Jehovah n'Andriamanitra manara azy, fa raha bala kosa dia manara azy. Fa ny olona tsy namaly azy akory. Dia hoe hita amin'ny olona, izao dia izao irery ihany no sisa amin'ny mpaminan'i Jehovah, fa ny mpaminan'ny bala kosa dia 500,000. Aoka ireo no anome vatotrombilahy 2 antsika, aoka izy no ifidy ny iray ho azy, dia andrasa azy ka ametraka azy eo ambony kitay hazo, nefa tsy asiana afo ao. Ary izao kosa amboatra ny iray ka ametraka azy eo ambony kitay hazo, nefa tsy asiana koa ao. Ary miantso ny anaran'ny Andriamanitra reo ianareo, ary izao kosa iantso ny anaran'i Jehovah koa. Izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia aoka izy no Andriamanitra. Ary ny olona rehetra namaly hoe marina izany teny izany. Ary hoe hita amin'ireo mpaminan'ny bala, mifidiana vatotrombilahy iray ho anareo, ka dia manamboara aloha ianareo satria ianareo ny maro, ary miantso ny anaran'Andriamanitra reo nefa aza asiana afo ao. Dia naka ny vatotrombilahy izay nomeny azy ireo ka namboatra azy, dia niantso ny anaran'ny bala hatrany maraina ka mandram-pitavovonan'ny andro izy ka nanao hoe ry balo eno zahay, kanto tsy nisy nanonana namaly akory. Ary ninjakinjaka tamin'ny alitara izay nataony izy, ary noho ny tatao vonana ny andro tena niseso azy alikana hoe miantso mafy ihany fa Andriamanitra izy, angamba sondrodresaka izy na miaverina misy nalehany, na matory angah izy ka tsy maintsy ho voazina. Dia niantso mafy indray ireo sady nitetika ny tenany araka ny fanaony tamin'ny sabatra sy ny lefina mandra-pahalohatra tamin'ny tenany. Ary na dia efa nitsidika aza ny andro, dia mbola namilany ihany izy hatramin'ny fotoana ny fanatitra hariva, nefa tsy nisy nanoina na namaly na neno azy akory. Ary hoe hita amin'ny olona rehetra, manatona dia nanatona azy ny olona rehetra, ary liana amboatra ny alitaran'i Jehovah izay efa rava, ka naka vato 12 araka ny isan'ny fireneny zanaka Jakoba, izay niavian'ilay teniny hoe Israely no anaranao. Ary raha vato izany dia natao ny alitara ho any anaran'i Jehovah, ary nanao ny hady kely manodidina ny alitara koa izy, izay mifafy ho an-javatra indron'ny famarana. Ary nandahatra ny kitay hazo izy, dia nandrasa ny vatotrombilahy ka nametraka azy teo ambony kitay hazo, tena na hoe feno rano sy ny efatra, ka idina amin'ny fanatitra dorona sy amin'ny kitay hazo teo kosa izy. Ataovy indray izany, dia nataony indray ary hoy koa izy, ataovy indray koa izany ary dia nataony indray koa. Ary ny rano nikorotsaka manodidina ny alitara, ka nofeneny rano koa ny ady kely. Ary no tamin'ny fotoana ny fanatitra hariva, dia nanatony Eli mpaminany ka nanao hoe Jehovah Andriamanitra Abrahama, Saka ary Israely. Aoka ho fantatra an'io fahainaon'Andriamanitra amin'ny Israely, ary izao no mpanomponao, ary araka ny teninao no efa nanaovako izao zavatra izao. Mieno ahy Jehovah, mba hahafantarana reto olona reto fa ianao Jehovah n'Andriamanitra, ary ianao no mampiverina ny fony indray. Dia latsaka ny afon'i Jehovah ka nandevina ny fanatitra dorana sy ny kitay hazo sy ny vato ary ny vovoka, sady nandritra ny rano teo amin'ny ady kely. Ary raha nahita izany olona rehetra dia nenkoka ka nanao hoe Jehovah, izy no Andriamanitra. Jehovah, izy no Andriamanitra. Ray masonao no manasiana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako, tantara tsy zoviana amintsika ity tantara izay naneho ny fifandonana na fijoroana vavolombelona maramarina koa nataony Eli tamin'ireo mpaminan'ny bala, izay nanehoan'i Eli fa ny Andriamanitra ny zanak'Israely no Andriamanitra. Ny Andriamanitra ny zanak'Israely no Jehovah Andriamanitra. Ary dia ao anatin'izany mofinaina izany izay mampahery antsika no entina ry havako malala ho fakafakaina amin'ity andro anio ity. Entsika makafaka ny mikasika aloha hevitra hoe inona moa zany ny Andriamanitra tsika na ny marimarina koa
inona ny zavatra andrasan'andriamanitra amitsika, inona ny toetra an'andriamanitra, inona no fomba ifandraisantsika amin'andriamanitra koa aza, manahoana ny toetra n'io andriamanitra itobotsika io. Voalohany indrindra seho n'ilay andinitsoatra masina dia ny andriamanitra zay tobotsika dia andriamanitra zay tobotsika amin'ny fomba tsotra, tobotsika amin'ny fomba tsotra. Andriamanitra tsy mila vaniny amintsika. Raha mijery tsara ilay tantarantsika dia ny mpaminany ny bala dia ny injakinjaka, ny orakoraka, ny tabataba, ny tetitena, ny afy mandritry ny tontolo andro nefa tsy nahita vokatra. Fa ny andriamanitra ny kristianina kosa eto, na andriamanitra ny zanak'Israely, andriamanitra Isaka, andriamanitra Jakoba, andriamanitra rain'i Jesoa, andriamanitra tsika, dia tsotra ny fomba fanompoana azy. Vavaka amin'ny alalan'ny vavaka, tompony amin'ny alalan'ny vavaka, tompony amin'ny alalan'izay zavatra ananantsika koa aza. Tsy mitondra na inona mihitsy. Eli, ireo mpaminany ny bala no nasainy Eli ny antoka ny vatotrombilay anaovana fanatitra. Hoe Eli manao hoe za tsy manana na inona, nareo 500 nareo no manana, dia zao no izy mitondra vatotrombilay ndray anareo ndray anaovako sorona ho an'ny Andriamanitra. Andriamanitra tsotra Andriamanitra. Isika no mandrakariva manasaro-javatra amin'ny vanim-poana n'Andriamanitra. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsotra, Andriamanitra mandray izay omentsika azy amin'ny fofeny fitiavana. Andriamanitra tsy mitady zavatra tsy azontsika tanterahina, Andriamanitra amin'ny vanim-poana azy. Andriamanitra tsy mampitondra enta mavesatra koa aza amin'izany asa fanompoana zany. Zay mahatonga ny Paoly niteny manao hoe izay anananareo nge no entinareo manompo an'Andriamanitra, izay ataonareo amin'ny fitiavana no mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra. Ry havako malala, ny Andriamanitra dia Andriamanitra tompontsika amin'ny fotsotra, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana sy ny vavaka. Fa ny faharoa ny toetr'ilay Andriamanitra dia zao, Andriamanitra tompontsika koa mifanaraka amin'ny sitrapony ihany. Hoy ny filazan'i Eliazy manao hoe miaino ahy Jehova mba hahafantarany reto olona reto fa ianao ny Jehova ary ianao no nampiverina ny fony indray. Asehony fa ilay Andriamanitra dia Andriamanitra tompona amin'ny vavaka, kanefa koa tompony araka ny sitrapony ihany. Hoy izy, ary izao mpanomponao ary araka ny teninao rehefa nanaovako izao zavatra izao. Ny zavatra ataontsika amin'ny fanompontsika n'Andriamanitra dia zavatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Tsy hoe satria tsika manompo an'Andriamanitra dia amin'izay fomba itiavantsika no anompontsika n'Andriamanitra. Tsotra Andriamanitra, fitiavana Andriamanitra, saingy amin'izay fomba tian'Andriamanitra anompontsika azy ihany no anompontsika azy. Mandrakariva mantsika rehefa hoe manao zavatra mpitiavana izay, mandrakariva mantsika rehefa manao zavatra izay dia mampitiavana na nkalalahana izay dia indray zay tiantsika no ataontsika ko za rehefa manaoko. Inona moa no mbola atao rehefa za no manao dia amin'izay itiavako azy. Ndray fomba fitenitsika izany hoe za no manao dia amin'izay fomba itiavako azy zany. Tsy amin'izay fomba itiavantsika azy no anompontsika n'Andriamanitra, fa miainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny fomba anompontsika n'Andriamanitra? Miainga amin'ny tenin'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve ilay fomba anompontsika azy. Zay no mahatonga antsika miresaka mandrakariva ny manao hoe sola scriptura, zany hoe ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Tompontsika amin'ny alalan'ny teny, amin'izay lazainy ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra. Misy andinitsoatra masina maro, ny Baiboly dia miresaka fomba maro samihafa na toetra maro samihafa momba an'izay fomba anompontsika n'Andriamanitra. Manafatra izy manao hoe mba manetretena rehefa manompo, mba mandehana fahamasinana rehefa mba manompo, mba hajao ny fotoana ny fiainana ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny fotoana fanompoana. Tsy ampy ny hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny kafanampo, mazava zany fa tokony ataontsika. Tsy ampy ny hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana izay eo, fa tena ilay fomba fanompoana an'Andriamanitra mihitsy no tsy maintsy ampanarahana amin'ny soratra masina. Zany hoe ilay fanompoana an'Andriamanitra dia tsaraina io soratra masina io. Ny fomba hanompoana an'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany no manome azy hoe zao nataonareo,
mba amin'ny fomba anymponareo an'andriamanitra. Fa ny fahatelo zay aseho ny dedinjoatra masiny ty rehafako malala. Andriamanitra tompontsika amin'ny fitiavana amin'ny fahatsorana. Andriamanitra tompontsika mifanaraka amin'ny sitrapony ihany. Fa ny fahatelo de izao, Andriamanitra izay tompontsika io koa de tompontsika amin'ny alalan'ny fanohizana ny tantara. Nandray itsika manadino hoe everitsika fa itsika ny voalohany manompo an'Andriamanitra. Everitsika fa indrindra rehefa avy niova fo zay isika de everitsika fa isika ihany ny manana an'Andriamanitra fa ny hafa tsy manana an'Andriamanitra. Ary nandray de tsara itsika daholo manodidina atsika. Rehefa avy vo mifo zay vo avy nandray an' Jesoa, vo avy nandray ny fifohazam-panahana, vo avy nibebaka na de ndrandray everitsika ho tsika ihany marina sy mahitsy fa ny hafa tsara itsika ho sy mendrika avokoa. Ary hitatsika amin'ireo fiangonana zandriny maro samihafa zany ndrandray ka hitsarany manao hoe ny anareo tsy izy mihitsy. Ny tsy tokony adonotsika de zao tsy eo amintsika akory ny manomboka vavahana kristianina, fa misy ireo tany aloha. Ary ny fanajantsika zay tany aloha zany mety misy tsy neto tany fa anjanatsika ny manamboatra azy ndray ankehitriny. Fa ny fanetretena tsy ny soratra masina de zao tsy eo amintsika akory manomboka ny fivavahana, tsy eo amintsika, tsy itsika akory ny voalohany vo nandray an' Jesoa, tsy itsika akory ny voalohany atao hoe fiangonana, fa efa nisy re teo aloha atsika atsaitsika zany tantara zany. Tena tsara ny fanazavahany soratra masina azy dia hoy Elia rehefa tonga ny fotoana dia nanatona ny Elia ny olona andiny 110 ary Elia namboatra ny altaran'i Jehovah zay efa rava. Raha nanao le fanomponan'Andriamanitra Elia de izao tsy niamboatra altara vaovao izy akory, fa ny altara teo aloha ihany. Zany hoe nanohy izay efa teo aloha izy, rava le teo aloha fa namboariny Elia, naveriny Elia tamin'ny toerany. Ary zany tena fiainana kristianina ry havako, fanetretena neny Elia. Elia de mpaninany zay malaza, mpanao fahagagana. 7 ny fahagagana nataony Elia, 410 ny fahagagana nataony Elisa. Satria izy roa lahy moa zany izy mianaka de ny fandimby andraikitra de Elisa nanao hoe ataovy manana anjarany roa amin'ny fanomponao arikaiky, dia 410 mihitsy ny fahagagana nataony Elisa ary 7 ny nataony Elia. Ary i fahagagana nataony Elisa rehefa ny mahagaga de zao tsy nampiova loatra ny firenen'ny fanjakana avaratra. Tamin'ireo fanjakana avaratra, tany amin'ny fanjakana avaratra, 20 ny isan'ny mpanjaka tany amin'ny fanjakana avaratra, fa na anankiray ary tsy nisy mendrika teo anatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny mpanjaka 20 tany amin'ny fanjakana avaratra, na anankiray ary tsy nisy ny tsaraina hoe mpanjaka mendrika, nanomboka tany amin'ny Jeroboamy. Satria amin'ny fanjakana atsimo kosa, mpanjaka 12 ny tansain'ny mpanjaka amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany sy faharoa nanjaka tany amin'ny fanjakana atsimo 12, fa ny 9 tamin'ireo kosa dia tsarain'ny bokin'ny mpanjaka hoe nandeha araka ny fanekena natao tamin'Andriamanitra. Tsika manao hoe tsy eo amintsika akory ny manomboka ny hoe fanomporan'Andriamanitra izay toetra ny fanetretena fanohizana izay de teo amin'ny Elia. Nakavato izy, namboatra ny altara izy, nakavato 12 izy zay midika le foko ny zanak'Israely. Na dia any fanjakana avaratra ary foko 10 ihany ny tany, fa nirotany ny fanjakana atsimo de vato 12 ihany nalainy Elia. Zany hoe nanaja ilay fiombonana izy, nanaja ilay fifidianan'Andriamanitra izy. Raha koa malala io tsika no ampianarany soratra masina eto manao hoe rehefa manompo an'Andriamanitra tsika de olona madio fo. Tsy ao anatin'ny fisaratsara vato 12 ny nalainy Elia, fa tsy vato 10 akory. Raha amin'ny lozika tsika de 10 ihany nalaintsika, satria any amin'ny fanjakana avaratra Elia maminany, de tokony foko 10 tany amin'ny fanjakana avaratra zany nalainy. Fa Elia tsy zay ny nataony, 12 ny nalainy na de tany amin'ny fanjakana avaratra ary izy. Tsika manao hoe zava-dehibe ny fahadiovampo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Andriamanitra tompony ao anatin'ny firaisampo sy ny firaisantsaina. Mety ny zara roa lay fanjakana, fa eo anatrehan'Andriamanitra foko ray ihany, firenena ray ihany izy 12. Rehefa koa malala Andriamanitra tompontsika ao anatin'ny firaisampo, Andriamanitra tompontsika ao anatin'ny fanetretena, Andriamanitra tompontsika ao anatin'ny fifankatiavana, ary Andriamanitra tompontsika ao anatin'ny fanajana hitantara. Zay reo tsara fa rehefa manao ny ao amin'ny bokin'ny Exodosy 20:10 dia manafatra ny bokin'ny Exodosy manao rehefa manao alitara anao de zao vato tsy mbola voapaika no alainao, fa tsy vato efa nandalo paibato zany.
dia najainy Eli mihitsy zany eto any am-bokyny Exodosy misy an'izany dia najainy Eli tsara zany hoe nakavato zay mbola tsy voapaika 12 Eli. Zava-dehibe rehefa malala lay toe-polay Andriamanitra tsika tsotra izy be fitiavan'Andriamanitra saingy saro-piaro amin'izay zavatra efa napetrana izy, topoina amin'ny sitrapony izy, topoina amin'ny fifankatiavana izy, topoina amin'ny fiombonana izy. Rehefa malala am'izao fotoana andinihitsika ny fanompony martiora izao ty volana aogositra ity de engan'io toe-panahy itsika fa ny Andriamanitra tsika de tia vavaka, tia miaino ny vavaka ataotsika, mamaly ny vavaka ataotsika ary mitaky kosa fofeny fanetretena sy fahatsorana amin'ny fanompona azy. Ivavaka sika tompo misoranao zahay noho ny amin'ny teninao zay azo lalovakina tamin'ny tenin-drazanay. Teny mampahiry anay fa Andriamanitra fitiavana ianao, teny mampahiry anay fa Andriamanitra miaino vavaka ianao, Andriamanitra tompona amin'ny fototsotra, Andriamanitra tompona amin'ny vavaka sy ny fanoloran-tena, Andriamanitra tompona amin'izay eo ampelantananay sy amin'ny fanoloran-tenanay. Tompo omeo anay ny fototsotra tahaka ny fon'ny zaza amin'ny finoananao, ataovy mahana fo matoky sy fo miraikitra aminao zahay. Jereo amin'ny fanoloran-tenanay tompo ao anatin'ny fahakalana zao tontolo zao de ataovy mahajoro vavolombelona tahaka ny Eli zahay, fa fantatrainy Andriamanitra efa tianay, fantatrainy Andriamanitra efa mahay ny zavatra rehetra, fantatrainy Andriamanitra efa tsy manala barakanay eo anatrehan'ny Andriamanitra zao tontolo zao sy eo anatrehan'izao tontolo zao, fantatrainy Andriamanitra efa mahery. De terizo tompo amin'ny finoany zahay, terizo amin'ny fahafoizany izahay, terizo amin'ny fanantenany zahay, terizo ny fiangonanao tsy ho voazarazara ny fampianaran'izao tontolo zao, terizo ny fiangonanao tompo ho iray aina aminao hatrany, terizo ny tokantrano tsirairay avy, terizo ny mpino tsirairay avy ho iray aina aminao Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Mitoera aminay tompo tsara amin'ny anaran'i Jesu Kristy mpamonjy no ametrahanay ny fanoloran-tenanay ny vavakay. Amen.